tany razanay malala o mizaka ny zom-pirenena frantsay ny filohan'ny Rajoelina par affiliation noho ny fisiny ray aman-dreny mpanao politika tamitsika dia manana zom-pirenena vahiny daholo andanaka izy avao daholo fa malagasy mizaka ny zom-pirenena mety victime n'ilay lalàna misy danger telo manko izy. tany razanay malala o niaiky ny pararadian'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina fa mizaka zom-pirenena vahiny na zom-pirenena frantsay ny filoham-perinasa ankehitriny. Nanamafy an'izany ny ramatoa ministry ny serasera nolovaina avy tamin'ny dadabe sy dadabe ny tany aloha tany izao zom-pirenena zakain'ny filoham-pirenena izao, ary efa ela no nafantaran'ny ministry ny serasera fa mizaka zom-pirenena frantsay ny filoha Andrinirina Rajoelina. Ary tsy vaovao zany, za efa naheno an'izany tamin'izy nilatsaka hofidiana be ny tanàna tamin'ny taona 7 sy 4 arivo dia efa naheno, satria za anisan'ny niara-dia taminy nanoana azy tamin'ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny taona 7 sy 4 arivo. Ho an'ireo mpaneho hevitra ara-politika sasantsasany mahita fa mazava be fa fitaovana entina andeha nakorontanana saim-bahoaka fotsiny ny fanasongadinana mahakasika ny zom-pirenena vahiny, ny fanasongadinana ny lalàna manamafy ny fizakana zom-pirenena vahiny. Alao le olona tsy jerena alakopika tsy tiako tarefa raha nisany zavatra zany afaka nyresantsika ne zany vao ataoko hoe vao tany aloha anatina lalao maloto indraindray nitondrantsika ny politika eto amin'ny firenena. Hoy ity mpisehatra politika anankiray ity, betsaka ireo mpanao politika mizaka zom-pirenena vahiny ary betsaka koa ny mpaneho hevitra ara-politika mizaka zom-pirenena vahiny sy manana nationalité anankiroa. Fa maninona Andriamatoa Andrinirina Rajoelina no atao fitaovana hitondrana polémika anakorontanana saim-bahoaka. mpanao politika tamitsika dia manana zom-pirenena vahiny daholo andanaka izy avao daholo misehatra ataontsika hoe firenena frantsay fotsiny, fa maninona moa rehefa i président Rajoelina zany namoahana polémika dia sy tokony isy. Eo anatren'izay dia Soaly, Andriamatoa Soaly, mpisehatra politika, ho anazy manokana dia tsy tokony ampiarina ity lalàna ity, tsy midika hoe ho fafana fa ahato aloha. Ny antony dia zao, betsaka ny malagasy mizaka zom-pirenena vahiny, mazava ho azy fa tsy Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ihany no victime amin'ity raharaha ity, fa ny ireo mizaka zom-pirenena vahiny eto an-toerana na koa any ivelan'ny Madagasikara izany. Voalohany aloha tsy ny filoham-pirenena rery no victime ny lalàna iny fa betabe fa malagasy mizaka ny zom-pirenena mety victime n'ilay lalàna misy danger telo manko izy. Ny voalohany dia ny voka-dratsy ny fampiarana lalàna mahakasika nyity fizaka zom-pirenena vahiny ity dia betsaka ny malagasy izay mizaka zom-pirenena vahiny tsy afaka mividy tany, tsy afaka mandova lova eto Madagasikara intsony, tokony ahemotra na hoe averina dinena ity lalàna ity. Araka nambarany dia tsy Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ihany no victime fa malagasy rehetra izay mizaka zom-pirenena vahiny na eto an-toerana zany na any ivelan'ny ranomasina. Na dia eo aza ireo fanehoan-kevitra maro samihafa teo ireny, dia hita mazava tsara fa tombotsoan'ny olombitsy no hitady arovan'ireo olombitsy ireo. Ny malagasy nefa dia tsy olombitsy fa eo amin'ny 28 millions. Maninona raha tombotsoan'ny rehetra no arovana? Noho izany, solution dia tokana ihany dia ny ampiarina ny lalàna. Ny antony dia mazava tsara fa Andriamatoa Andrinirina Rajoelina dia namitaka vahoaka 28 millions, namitaka
mampiray tanindrazana ary nanaboridana ny fiandrianam-pirenena, namoaka ny secret d'état. Ka Andriamatoandry Nirina Rajoelina zany dia vonona niaro ny intérêt-na Frantsa na iza toerana misy azy na iza toerana misy azy, dia mitodika amin'ny mpitsara, mitodika amin'ny aseseza, mitodika amin'ny tafika, mitodika amin'ny fikambanan'ilay andriana, mitodika amin'ny fikambanan'ny mieritreritra ny tena Antsoandriana koa, mitodika mieritreritra amin'ny fikambanana rehetrarehetra raha misy andriana mariny atao. Inona ary ny vahaolany? Inona ny tokony atao? Eny mazava fa tsy misy afa-tsy hoe ampiarina ny lalàna. Tsy misy na filoha repoblika io, na filoha teo aloha, na député io, na niza dia ampiarina lalàna. Rehefa lalàna dia lalàna. Tsy misy ny tokony eo ambonin'ny lalàna. Manamafy an'izany ireo mpaneho hevitra ara-politika sy ireo mpanaraka toe-draharaha eto amintsika. Dia ny lalàna dia lalàna. Rehefa lalàna io, lalàna napetraka io, ny fanarahana io lalàna io dia aplikena fotsiny. Le lalàna fotsiny ny hoe zay fa tsisy mila ampiarina. Le izy efa fantatra hoe zao zavatra misy. Ny vahaolana ankoatr'izay dia zao: mitodika manokana amin'ireo mpitandro filaminana, mitodika manokana amin'ireo tafika malagasy, mitodika manokana amin'ireo manana grady ambony, generaly sy ny mpitary tafika ambony rehetra. Ampanjakao ny marina, ampiaro ny lalàna. Ary manamafy izany i Andriamatoa Kotolehilahy Maitsoambo, tokony ampiarina lalàna. Ny mpitandro filaminana dia tsy tokony hiaro amin'ny fotoana fanjakana amin'ny zavatra tsisy dikany, toy ny hoe afera t-shirt tany amin'ny faritra Sava sy ny hoe afera famonoana vahoaka tany Ikongo. Ny zao ny tokony ilana ny mpitandro filaminana, ilana ireo tafika andray andraikitra, ampanjaka ny marina, ampiaro ny lalàna. Manamafy an'izany Andriamatoa Kotolehilahy Maitsoambo. Tsy manana azy ndamosina mihitsy zany le miaramila, tsy manana ny gendarme zany, tsy manana azy zareo dia meno ihany fotsiny erseg dia irakiran'olona iregle problème t-shirt ary. Olona secrétaire général farany avo amin'ny gendarmerie ve no irakirahany olona ary amin'ny inona moa zany misy problème t-shirt na bajaka.